iza manonreo ankizy no notrandrahana ka nahafahana nanome fanomezana ho an'ireny io no tena votoatin'ilay hetsika no karakarainy la ferme du Vato androany mazava ho azy maro isan-karazana ary azo isafidianana tsara ny fanomezana teny an-toerana. Totosa Androany niatrikasa izay nikarakarainy la ferme du Vato eny Ambohipanasina hetsika iray izay nahafahana nanomevahana ireo ankizy hikarakara fanomezana ho an'ireny. Satria tokoa isika amin'izao fotoan'izao dia hakatoky ny fetin'ireny tanteraka. Nomena vahana manokana ireo ankizy hikarakara fanomezana ho an'eny amin'ny alalan'ireo vokatra isan-karazany izay hita ety amin'ny la ferme du Vato. Marina fa tsy mijanona hatreo ihany ny fankalazana ny fetin'ireny fa mbola hisy ihany koa ny fandaharam-potoana izay ho tanterahana raha ampitso alahady. Mampiavaka ny auberge zany amin'ny restaurant satria zay mbola manana restaurant anankiroa zany le Combat Va sy la rôtisserie. Ny mampiavaka ny auberge amin'ireo zany dia voalohany plat cuisinier ngamba raha nilazana azy na zany hoe reo plat reo dia nahandro nandrahoana ela nandrahoana natao mifanaraka amin'izany amin'ilay hoe plat international sy plat malagasy. Raha iverenana tsidika kely dia isan'ireo toerana izay midadasika ka ahitana ny karazana fambolena, ireo vokatra natoraly ary koa fiompiana ireo karazana biby fiompy toy ny akoho, ny vorona, ny bitro ary koa ny apondra ny ety amin'ny la ferme du Vato. Ho amin'ny fandaharam-potoana eny an-toerana mandritra ny fetin'ireny rahampitso dia afaka manara-po amin'ny sakafo isan-karazany izay atolotry ny mpikarakara izany ao amin'ny restaurant l'auberge eny an-toerana ihany ireo fianakaviana miaraka amin'eny. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manao fitsidiana ny ferme izay efa misy ny mpitarika ho amin'izany. Izy fizarana divay ho an'ireo reny izay ho avy eny an-toerana ary pétillante kosa ho an'ireo ankizy. Mbola afaka mamandrika toerana ao amin'ny laharan-tarobia 032 11 584 95 izay mbola manam-pikasana ny ho avy eny an-toerana.